Ampifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarabako antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ao amin'ity alan'ny zoma ity tonga soa atao anatin'ny fandaharana ary invité du jour ao amin'ity alina ity angasitrantsika ny namana mpanao gazety Mianjanahary izay mitondra ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina tamintsika teo araka nambarako teo dia ny fandaharana ny invité du jour izay andraisana vahiny no mitsidika ny tokantranonao amin'izao vahintsika ao amin'ity alina ity ny filohan'ny FMI Malagasy na ny fahefa-mividy no ilainy Malagasy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson manasana ary tompoko androzy tao amin'ny plateau. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour tompoko an'ity alina ity. Ya mirabanao Ramatokely Mendrika, miraban'ny teknisiantsika, dia miraban'ny vahoaka Malagasy rehetra manaraka an'ity fandaharana ity na mivantana na efa leo famerenana. Ankasitrahana feno ny fanekenao ny fanasana ao amin'ny androany zomana dia ataontsika hoe androany mihitsy ary vao nandefa ny fanasana tsy ny salasala ianao niakatra tato anatin'ny fandaharana ary dia asaiko ampiavana ianao any tokantrano any anaraka an'izay fandaharana izay hatramin'ny farany ankoatra ny mampisehatro amin'ny tontolo ara-politika Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson dia anisany afantarana azy ihany koa ny amin'ny pahay toe-karena azy ankoatra ny filohan'ny FMI Malagasy azy ankoatra izay ihany koa moa dia anisany mpiambana ao anatin'ny KMT Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson sy ny FMI Malagasy io ihany koa no isan'ireo efa kandida filoham-pirenena teo aloha ary hitantsika ny natao anatin'ny vondron'ny kandida raika amin'ny folo azy tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena farany ny taona 2024 ireny resaka araka izany dia resaka mahakasika ny tontolo politika ny hodidina politika eto Madagasikara sika Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson ao amin'ity any ity eo ihany koa nefa ny tontolo ara-toe-karena izay tsy afa-misaraka amin'izay ihany koa ny sosialy ho resantsika daholo izany ao anatin'izay ary inona fa hitondra ny fomba fijery ny sosikevitra ihany koa na mety ho vahaolana ve no azo kilazana azy manoloana ny raha-pirenena amin'izao fotoan'izao ety am-piandohana nefa mialohan'ny tena idirantsika amin'izay ataontsika hoe zava-misy atao amin'ny firenena izay ny toetra raha-pirenena izay ataontsika hoe manidikitika ny mpijery ihany koa androany rehefa nandefa ny fampahafantarana izay hoe Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson no vahiny atao anatin'ny fandaharana dia fanontaniana nipetraka hoe manahoana tokoa moa izany ny position zany Jean-Jacques Ratsetson zany androantsika miresaka valivolana teoriany ny joroany fitondrana fanavaozana raha toka tazana tao anatin'ny fanoherana ianao tamin'ny fitondrana flo teo aloha Andratsoelina tompoko. Ya ny aloha ny position koa tsy miova mihitsy efa niteneniko hatramin'ny elo io na tamin'ny Andratsoelina teo amin'ny fitondrana za tsy manohatra olona za tsy manana fahavalo olona ny amin'ny fahavalo koa dia mifahantrana ka rehefa io fahantrana io no tsy ahitana olana dia za afaka mitondra za manana vahaolana fa raha resaka hoe za ve satria izay koa matsy be dehibe ny olona mbola misalasala hoe ianao ve ao anatiny sa tsy ao anatiny dia aleo dia tonga dia tsorona mazava eto za tsy ao anatin'ny fitondrana za tsy ao anatin'ny fitondrana ny antony dia tsotra za tsy mitady toerana ary efa niresaka tamin'ny PRRM dia za miteny za tsy toerana ny tedaviko fa andraikitra afahako maka fepetra manova ny fiainan'ny vahoaka Malagasy. Inona no mahasamihafa ilay hoe andraikitra sy toerana tsy rehefa manana toerana ve vao afaka mandray andraikitra? Tsia, satria toerana be dehibe ao. Afaka manao conseiller spécial ianao, afaka manao conseiller technique ianao, afaka manao asa ministre koa ianao, ministre ny population. Za zao raha hoe ministre ny population tsy m'intéressé ahy. Any le petraka le hoe andraikitra hoe inona le andraikitra any amin'ny farany io toerana afahako manova zavatra eto Madagasikara. Zay ny antanjona. Ka raha vao tsy io no ny fanandrify amiko dia za tsy afaka ny hiditra ao anatin'ny fitondrana na izy eo fa tsy misy hoe inona moa hoe alakibika tsy tiako tare na hoe ny PRRM ve no tsy tiako. Tsy any mihitsy io. Fa io rehefa resaka position manokana hoe rehefa ohatra raha hiditra ao ka tsy mahavita manova zavatra dia aloha mipetraka aty ivelany any dia miaraka amin'ny vahoaka ety satria ny vahoaka mijaly ange ny vahoaka tena mijaly ny vahoaka za mahita an'izany satria za mandeha tongotra n'aiza mahita an'ireo olonao ny zavatra tenenindreo rehefa mahita dia mihevitra izy ao anatiny dia zao jerena président zao zaho aty ao
fa kosa mandefa afatra izy hay ve tsy zany kosa inao tsy ao fa ny afatra kosa raha bangona teny ray de ny zavatra mivoaka avy ny akanja de hoe tsy izao ny fanarahana. Iverena kely le izy teo hoe raha tsy afaka manova zavatra tsy miditra ao anatiny mahatsapa ve ianao zany fa raha miditra ao anatiny de mbola eo am'izay hoe tsy afaka manova zavatra zay androantsika ka io arakaraka le andraikitra omena raha andraikitra mahakasika ny fitantanana ny vola sy ny toe-karena de afaka manao araky ny hoe naka exemple ray fa tsy tika afaka ny tena hoe ministre ny santé na ministre ny éducation nationale na ministre ny affaires étrangères zany tsy afahako anova zavatra de tsy anaika posta am'izany ohatra zay zany izy mazavazava kokoa. Resaka ihany koa ianao teo hoe raha mbola tsy mifanandrify amin'le lalan-tsaina ataontsika hoe nitondrana ny tontolo politika ho an'ny FMI malagasy manokana Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson tsy mifanaraka amin'izay ve zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola ataoko hoe ao anatin'le tanjonareo ve tsika amin'izao fotoana izao inona ny azonao ataoko hoe hijerena n'le fitondrana fijoroana le fitondrana fanavaozana no mahatonga anao hoe tsy miditra ao anatin'le fitondrana. Ny fomba ametarako hoe ao anatin'le zavatra tedavina ve tsy le zavatra tedaviny Jean-Jacques Ratsetson io tsy le zavatra tedaviny FMI malagasy io fa le zavatra tedaviny vahoaka ny Valala-Bemandry. Inona ny tedaviny vahoaka, inona ny hitarika ny filaminana eto Madagasikara. Ny filaminana de miala ny fianakaviana tsirairay io de fianakaviana tsirairay misy fianakaviana maromaro ny fitambaran'ireo fianakaviana be deaibe reo no manao any Madagasikara. Inona ny tedavindreo olon'ireo manana asa aloha voalohany le asa mavita mavelona vady aman-janaka fa tsy le karama TDL le tonga de lany zao izy raha miteny olona tsy tonga de lany fa MT TDL mbola tsy tonga de lany. Afaka mampianatra mandefa ny ankizy mianatra ara-dalàna. 2016 ny Banque mondiale nanteny hoe 90% sy folo isanjato ankizy folo taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny. 2016 izy niteny an'izany 2026 tsika afaka miteny zany tsika fa 90% ny ankizy roapolo taona midina tsy mahay manoratra tsy mamaky teny. Mila mandeha any am-pianarana, mila afaka mitsabo tena. Ny zavatra hita teto foana mantsy indrindrindrindra tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina de zay ny tokony ialana de le mizarazara koveta kely zinga savony tosika fameno sy ny sisa vola de ozy tsy anjaran'ny fitondram-panjakana no mame fanampiana toy zay satria tsy avita anatin'ireo olon'ireo mandava-taona ianao tsy vitanao zany fa ny tokony ataon'ny fanjakana verenako indray hoe manome asa mavelom-bady aman-janaka zany hoe manome fahafahana ny fianakaviana tsirairay hiary de mavita tena amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny lafiny sakafo resaka sakafo io tsy vary fotsiny be deaibe tsy miteny tsy niakatra mihitsy mividy-bary 3 arivo tamin'ny andron'ny Rajoelina ka maninona mbola tsisy mividy amin'ny kilaokory zao mbola tsisy mividy amin'ny gony zay tamin'izay mbola kely rehefa andana mividy vary raha izy tsisy mifampiteny ao an-trano andikan'izay gony zay mividina gony-bary zay mividina fa tsisy mividy koa re amin'ny kilao fa tsy vita amin'ny vary fotsiny io fa le olona mila niotrikaina rehetrarehetra ilain'ny vatana edivana amin'ny aretina rehetrarehetra mety iseho amin'ny fiainan'olombelona. Mila ny vitamine rehetrarehetra ABCD hatrany amin'ny Z, mila fer, mila ny rehetrarehetra. Avy eo mila fahafahana mitsabo tena. Io le fahafahana mitsabo tena io nge de ohatr'izay ihany satria misy dikany inona moa raha miaina ianao ka vao marary ianao de potika ny fianakaviana satria mivola rehetrarehetra ho lasa ao. Avy eo nefa le olona tsy fantany akory raha voatsabo na tsy voatsabo satria eto amintsika koa be deaibe ny tsy fananany eny amin'ny toeram-pitsaboana de taraiky eo le olona de araky teny teo mila afaka mandefa ny ankizy mandeha mianatra ara-dalàna ny fianarana nge no avana firenena. Rehefa mitentsika hoe 10 isanjaton'ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mamaky teny efa maty ny firenena io zay. Madagasikara zany efa maty efa anatin'ny salle de réanimation tsika satria tsika avy eo
rehefa mankany miseritry ny toe-karena ohatra dia tsika mila transfert de technologie. D'accord? Fa manana olona avy anao manatraikefa andrain'le teknolojia ahafahana manao le transfert. Tsy suratsony akory zany hoe manantsika. Ary raha manantsika mety ray sy roa nefa nilaina 10,000 teny fotsiny aho hoe anatin'ny programme nefa malagasy hoe ny trano, fanaovana trano no atao basen'ny relance économique. Raha 30 tapitritsika miaraka anao trano, mila architecte be deaibe. Ampy ny architecte gasy tonga de tsy ampy. Tonga amitsika vetivetsika dia tonga am'le niasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Fa raisy no seda rehetrarehetra eo amin'ny fiainana. Fa raha 30 tapitritsika ka ny karama miodina ao amin'le toe-karena ahafahana mamelona vadia aman-janaka misy ambom-bava miodina io toe-karena io. Fa raha ohatra ny androany amin'ny voana karama misy amin'izao fotoana izao na dia hoe nakarina eo amin'ny telo etsy eo ara ny karama farany ambany tsy mandeha io. Aka ohatra faran'izay tsotra ako anjarantsika maka an'le sary tsirairay anao création d'emploi tsika na famoronana asa 100,000 personnes. Raha etsy 100,000 personnes ny karaman'ireo TDL tonga dia lany. Raisitsika ireo olona dia ataontsika tafiditra anatin'ity trano ity izy. Tonga farany voly antanina daholo nandray karama daholo. Nandray karama zay maly nandray telo etsy daholo. Azanetsika arinareo fa andaontsika hiatsy mivarotra fa mba misy olona mba te hivarotra entana aminareo. Dia tonga le mpivarotra inona mivarotra azy tsisy karama ntsony efa lany le karama. Dia iodina ny économie tsy miodina ny toe-karena amin'izay fotoana izay satria tsy misy ambom-bava akory. Zara tsy mahavita sakafo akory zany telo etsy zany. Tsy mahavita akory. Tsy mahavita mandeha natefa ny ankizy am-pianarana. Dia zay ataoko izay hoe raha mbola ny fahefa mividy eto Madagasikara io tsy afaka iodina mihitsy ny toe-karena na 100,000 ray etsy création d'emploi raha ataonao. Tsy afaka miodina io. Raha raisina hoe inona ny karama ambany mety eto Madagasikara dia za miteny hoe eo amin'ny ray tapitrisa ariary. Fa azo tanterahana eto Madagasikara ve zay? Dia hoy hoe le fampiakarana ny karama le niveau teny haiko hoe ray tapitrisa vao ampy. Mazava ho azy fa tsy possible ny manao an'izay satria raha karama dikan'izany ingia tombona eo amin'ny efatra voeny eo ny SMIC. Dikan'izany ny karama rehetra tokony akarina efatra voeny. Tsisy araka an'izany na ny fanjakana ara tsy afaka hampiakatra ny karaman'ny fonctionnaire efatra voeny. Fantatro zany dia hoy zany mitady vahaolana rehefa tsy azo akarina efatra voeny ny karama azo atao ve mampidina ny vidin'entana zaraina efatra. Mbola azo tanterahana ihany ve zay? Le fampidinana ny vidin'entana ahoana ny fomba na tanterahana an'izay? Fanaovana an'izay fampiakarana ny sandam-bola malagasy 200% na 200%. Io nge tadidio fa mampalahelo dia zao. Raha ny olona miresaka amiko vao maheno anao isy économiste efa mamela mosina. Ozy ny olona hoe raha misy économiste eto tsy mahantra ohatr'izao Madagasikara. Za d'accord aminy. Za nge raha tamin'ny taona 2014 nandalo nanao vacances dia nanao télévision dia nisy sesy tena hita dia niantso aho. Dia niaraka midinidinika teny Anosy zay tao amin'ny Sénat io. Dia zao ny tenin zareo. Izahay ozy efa lany aiky amin'ny économiste eto Madagasikara fa mitovy daholo ny zavatra teneniny ary tsy misy mahavaolana na iray aza. Ianao izy hitanay nanao télé tao mivivata amin'izay. Mba zavatra hafa no entinao mba tianay jerena landalina hoe ahoana zany fomba fijerinao zany. Teny janona teny rehefa janona teny nanazava dia ozy zareo andaotsika hanao résolution ozy. Dia teneniko tamin'ny fotsiny vonoko ny vacances koa za vacances nandehanako eto ny condition angatahako aminareo fotsiny zavatra voalohany misoratra amin'io résolution io raha manaiky nareo hoe foanana ny midina ny marché interbancaire de devise dia akarina
akarina ny sandam-bola raha manaiky an'izay nareo mijanona raha vao tsy manaiky nareo fa misoratra ao zay a mianatsiny anao vakansa fa tsisy vahaolana eto Madagasikara de vita le résolution zay ny tao anatiny le olona tao misetsy te fa faly de tena hoe inona ny condition anao monsieur Ratsetson ho diny eto de hoy zay hoe condition koa foanana ny midy akarina ny ariary zay mivory zany ao anaty salina ngeza be ao amin'ny Sénat zay latabatra ngeza be zay misy mazaka olona 10 misy manao resaka anjorony verina le fanontaniana avy eo hoe inona aloha ny condition anao ho diny eto de hoy zay hoe aza misy miresaka tsony de no tsara fa mivaliko nareo zany tsy mare fa ny tena marina fantatro fa mivaly teny nandrasanareo de atao ministre ninona raha ny tena ministre iny de heninareo fa ny famaliko azy hafakely hoe foanana ny midy de akarina ny ariary averiko ndre mandeha fa raha ho ataonareo filoham-pirenena la ka tsy foanana ny midy akarina ny ariary tsy mody satria tsisy vahaolana eto tsisy ezany tedaviko io moa ny teneniko foana rehefa mandray fitenenana amin'ny ena manjery ohatr'izao hoe talohan'iny fifidianana 2023 iny ange zahako tety station ahako de nyteny hoe omeko any andro ny vahaolana raha alainy andro ny vahaolana ka ozy zay tsy mahay anao fa ataovy Ratsetson raha vitanao am'izay fotoana zay aho anampy any andro Rajoelina zay ihany ny condition anampiko azy ka raha tsy vitako io azo migadraina zany ige ny teneniko dika zay mazava ho azy fa raha natsony andro tokoa tsy candidat 2023 fa nanaiky ianao zany raha natsony raha natsony ka anao an'le ampiatran'le vahaolana foanana ny midy akarina ny ariary de avy eo misy fepetra be dehibe raisina ao anatin'ny fotoana foy miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa ao anatin'izay le fanaovana trano efa natoko calcul nge io fanaovana trano io tamin'izany aloha zany 3 alina ariary isam-bola any anao mahazo trano vato zao mety efa hoe eninalina satria taony elalela zay fotoana zay efa niakatra ny vidiny entana fa ataontsika hoe 3 alina ariary anao mahazo trano 3 alina ariary raha eto Antananarivo anao tsisy trano hofa trano na 3 alina ariary zany fa na ray etsy ara tsy mahita trano na ray etsy ianao zay fotsiny ny tenenina satria ny antony nanaovako an'izay hoe aiza ny tena mahamay an'le marary an'le malagasy tsisy manana trano tsonytsika ny trano rehetra na eto Antananarivo na any amin'le vohim-paritany ny dadabe atsika daholo nanao an'ireny trano reny ny zanany tsy nisy nanam-bola nafana nanao ny entretien akory ary eo andala penjerana daholo reo trano reo mila trano zany malagasy 3 tapitrisa de zay natoko izany hoe raha ny amin'ny tao trano zany fanaovana trano manaovana hoe 3 alina ariary de mahazo trano ianao anao trano daholo malagasy miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa am'izay fotoana zay ary mahatonga an'le hoe ahoana ny mahaposible an'le hoe 3 alina ariary satria tsy maintsy azavaina kely voalohany aloha zany le hoe akarina 200 ny sandam-bola de midina zara efatra ny vidiny entana raha entana ray alina lasa 5,000 fa tsy ampy zay anaovana an'le hoe 3 alina ariary isam-bola anao mahazo trano fa ny mesure anankiray faharoa de hoe 10 taona tsy misy raha tany zany ny lavitra indrindra angamany 3 taona ny atsika atao 10 taona ianao mamerina an'le vola de mitsipotipotika izy zay mba possible an'le hoe 3 alina ariary isam-bolany ianao de mahazo trano na mikarama simigy am'izay fotoana zay eritreretra zany hoe 3 hetsy ny simigy raha 3 alina ariary ny manao trano de mbola misy 3 alina sy 7 alina sy 2 hetsy eny am-pelantananao zay le hoe avy eo mamoaka ambombava le karama mavita ny besoinao isan'andro aloha de misy ambombava de mandeha ny secteur ny tourisme satria ny ereratsika aereran'ny économiste eto amitsika tsy misy na iray azy miresaka hoe tourisme nge tokony raha 3 tapitritsika raha reo ny touriste tsy araka nge ny secteur ny tourisme eto ny teny fotsiny hoe raha manana fahefa mividy ny malagasy afaka mandeha vacances 1 million zany hoe ray tapitrisa afaka mandeha vacances ny olona de misy maka ray alina de alefako ale full point tsy mazaka ray alina fa alefatsika ihany nireny vohim-paritany tsiraray ameatsika ohatra hoe asa 50,000 tsisy mazaka 50,000 reny vohim-paritany reo resaka hôtely resahako fa rehefa ataonao compte reny vohim-paritany enina mazaka 300,000 10,000 alefako any full point de mbola misy
690 000 alefa iza voatery fatorana ny tongony fatorana ny tanany hoe aza tsisy andraisana anareo ntsony any fa mijanona aza manao vakansa fa ampiasao amin'ny zavatra hafa ny volanareo raha tiatsika mafy ny secteur ny tourisme eto dia ny malagasy aloha no tokony afaka manao tourisme eto amin'ny taniny be dia be nge tsika nazara zao mbola tsy nahita an'le hoe ale amin'ny baobab zany na ny anina ny anaty hoe tsy nanam-bola fa tsy manam-potoana fa ny olona be dia be mba tia hitan'izany fa tsy manam-bola izy andianana vakansa dia tsy afaka mandeha fa tokony zay foana lizy nge ny schéma économique ny olona ao an-tanàna aloha no mamelona ny orinasa ao an-tanàna dia avy eo ianao ny ambom-bava no endrasanao ny touriste avy any ivelany ka rehefa tsy tonga izy dia ho zay tsy maninona ny eto aratsika nefa tsy zay nefa ny eto amintsika amin'izao fotoana izao maninona izy ianao ny eto amintsika nefa tsy zay raha ny sehatry fotsiny tsy afaka mandeha vakansa ny gasy tsy manam-bola zay mandeha zao mantany 10 point resahako io zay rehefa mandeha herinandro na 10 andro ny gasy tonga any jerevanay tonga amin'ny sprinter be dia be feno ny sprinter bangalore ihany no hofandro tianao rehefa tsy mandeha zany ny tourisme any amin'le 10 point nefa tokony vola hiditra any aminy eo bangalore ihany dia ny ankizy sy ny vehivavy matory amin'ny bangalo fa ny lehilahy tsy aty avelany ao ambany tomobile na ao anaty tomobile dia mijanona any aby izy dia ny ampitso izy dia mody zay le hoe mijery ranomasina mijery ray andro zay le fahefa mividy ka io ny ataoko hoe io le fahefa mividy io aloha no base voalohany ahafahantsika miala amin'ny fahantrano avelombenao foana le hoe foanana ny mida taona maromaro aty aoriana efa ho 20 taona ihany ty 10 taona moa zany 10 taona eo zany zay ny lasa tsy mbola miatra le izy so kosa misy pitsopitso ny samihafa tsy ahafahana manatanteraka azy na mety ho fiantraika ny ratsy eo amin'ny toe-karena kosa andriamatoa Jean-Jacques Katsetsoan tsy ahatanterahany androany ny midy flottement ny dirany teto tamin'ny 1994 zany hoe 20 taona lasa zay inona ny metiny fahatrana lalina tsy nitsara ny anahantra tsika raha maka tany anankiray tsy lavitra tsika amin'ny Komoro tsika niala tao amin'ny zone CFA tamin'ny 3,7 ny Komoro niala tao tamin'ny 3,20 sy 7 1983 rehefa niala tao amin'ny Komoro nanapa-kevitra fotsiny izy hoe ty franc comorien ty izay niala avy amin'ny CFA tovy amin'ny franc malagasy ihany ataotsika telo ampahefan'ny valeur ny CFA ny CFA 655,957 francs raha ampitomboinao telo io zarainao efatra io 3 quart manome eo amin'ny 490 francs comorien na franc malagasy mitovy ihany ny dirany tany Komoro zany 1983 490 francs ny euro androany tsika mbola io 489 490 491 io ihany ny franc comorien raha miresaka karama tsika millionnaire en franc 1,500,000 francs karama ambany indrindra any Komoro 60,000 francs mieritreritra ny Komoro ty 60,000 ty tokony akarina amin'izay fa tsy mahavita sahirana ny olona dia akarina firy ny resahana dia akarina 70,000 akarina 80,000 ny antsika isaka miakatra akarina 100,000 200,000 francs fa tsy makaiza millionnaire tsika tsy makaiza vao mainky tsika ny anahatra zay zany mety amin'ny flottement na ny midy za nge tsotra io ray volana ao anapofoko anareo fa mandeha io ny Komoro nge ny fitazomany amin'ny vola izy nge tsy mila mitazona amin'ny volany nataony hoe 490 francs dia ampidirina anaty tiroara lasa izy mandeha aona ny fomba esantsika Komoro tsy manana rena ambany tany tsy manana volamena ny tany volena voafetra ny ranomasina eto amintsika nge ny tany azo volena mbola 5% fotsiny nampiasaina tsika manana volamena tsika manana rena ambanin'ny tany dia ny Komoro rehefa jerevana ny lahara-pahamena amin'ny fahantrana izy tsy hoe manan-karena be fa tsy misy fahantrana ohatrany eto amintsika any aminy dia ny Komorianina mbola mitady tsaratsara kokoa izy dia makany Mayotte ny any Mayotte mitady ho any amin'ny la France reny malala any ivelany
de Madagasikara aizany atsika tsika mezakazaka mandeha itsomponena andeha ho an'ny Komoro nefa ny Komoro tsy de makaiza de io nataoko izy hoe io resaka araboly io no problema ny tena marina nge za rehefa miteny foanany ny tena marina de zao tsy tokony nisy fitondrana tety nanaiky ny flottement io tamin'ny flottement io tamin'ny 1994 ny empo taty arina pasteur Andriamanjato ihany no nanohatra an'io hoe aza atao io fa Belovitsa izy de tsy fantatro io naniatiny nanaovan'ny sasany fa hoy za hoe tao anatin'izay roa amby telopolo taona nisy midy zay misy afaka amin'ny teny veto hoe misy ray volana fotsiny nangatahako hoe misy ray volana afaka ny tenitsika tety hoe totra mety ny fiainako totra mety ihany zany flottement chimique zany alao io andramana ihany efa nandramanao veranga io roa amby telopolo taona tsy namokatra fa tsy fahoriana potika Madagasikara potika tanteraka araky ny teneniko teo hoe ny ankizy fampianarana ny ankizy no hoavin'ny tany anankiray ny atsika 7 isan-jato tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tsy nandeha tany ampianarana marary ianao maty tsy misakafo anao zara fa misakafo tsy misy ny otrikaina rehetrarehetra ahafahanao miady amin'ny aretina rehetrarehetra mampalahelo raha mbola misy amena miverina de iteny sason tanana amin'ny savony matetika le rano azo lazaina aloha fa ny tsara ny délestage ny tsara fa na izany azy sason amin'ny savony ny tanana za mahafantatra mampianatra nampianatra an'izany izy tany ampianarana ny teny amiko teny za tsy tonga saina ozy aveo nisy ankizy nitsangana madama any aminay tsy misy savony de inona natao inana azo anoloana azy fa tsy nahita valiny izy zany ny zavatra misy eto misy amena tonga mesure hoatenen'ny gouvernement saso matetika ny amin'ny rano ny tanana amin'ny rano sy savony ny tanana iny ara de efa tsy vita hoaizitsika hovonoana velo leto ve ny malagasy any any fipetraka ny problema karaha hoy za hoe ianao miteny hoe reo be de be ny olona efa ela any teny an'izay fa maninona tsy tanteraka move misy antony tsy misy antony io resaka fahavidrina ara-politika zay mahatonga amin'ny teny hoe za meo ray volana andramo ray volana foanako midy akariko ny sandam-bola de hitanareo fa tsisy zavatra hitsanga hoe ratsy eto miresaka sandam-bolo zay anao fa eo ihany koa no mipetraka ny fanontaniana hoe miankina amintsika rery ve zay aiza hoaiza ny odidina raha toe-kareny iraisam-pirenena manoloana an'izany rehetra zany raha miresaka hoe sandany ariary tsika androany io mampalahelo satria zao rehefa mianatra ekonomia ianao vahiny no mampianatra anao de ny modely any amin'zareo no ampianariny ianao vola convertible ny dollara sy ny euro de le système fiodonan'ny dollara sy ny euro no ampianarina anao de iny tonga eto anao de tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy arovana ny ariary tsy maintsy atao an'izao tsy maintsy atao an'izao za maka ohatra tsotra fotsiny maka architecte gasy totsika miasa any a France izy any avelany atao mitodika atsimo ny trano ataontsika nahazo prix Nobel n'architecture le gasy izy meilleur architecte de France de tonga eto izy ampianatra de ataony copier-coller ny zavatra hitany tany de izy amin'ny olona eto atodio atsimo ny tranonareo de raha vao miteny ianao hoe atodio avaratra satria izy any amin'ny hémisphère nord tifitra avy aty atsimo ny masoandro miodina eo ampovoan'ny tany rehefa aty amin'ny hémisphère sud anao tifitra avy any amin'ny nord ny masoandro de iteny le raha namana ianao ve maino za zany diplôme ty zange architecte meilleur architecte de France atodio avaratra ny trano ohatr'izay mahazo ny économiste atsika ohatr'izay tena tsisy valaka mihitsy le théorie any ianarana de tedavina ampiariny eto za rehefa mampianatra économie de miteny hoe zao teniko anareo ny économie tsy science exacte dikan'izany famolona vola-tsaina ny atao hoe ny cours-na économie Keynes raha nanao théorie izy tamin'ny androny Adam Smith ry Karl Marx ny toe-javatra nisy tamin'ny fotoana ny ainany tany amin'ny toerana ny ainany no natanaovany analyse namoany théorie move zavatra misy eto mitovy amin'izay tsy mitovy io zany famolona vola-tsaina fotsiny hoe satria zao zavatra nisy hitan'le ranga de zao ny théorie navokany de mba anjaranao rehefa tonga lasa économiste ianao de miteny
inona kosa zavatra misy eto Madagasikara dia ao nandray ny tetavako vahaolana karaha le théorie no entina Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietsy fantany amin'ny 2024 ve mbola azo ampiarina amin'izao 2024 zao? Mbola azo satria tsy nisy niova, satria mbola eo le midy niange le izy ny lakile aloha tsy maintsy mifonana le midy sady le midy a mahatsiravina aminy ange ny GFI zao ny Global Financial Integrity a ny teny hoe taony elanelan'ny 2013 sy 2022 monja folo taona 20 milliards de dollars ny fuite de capitaux teto Madagasikara 20 milliards nitrosatsika 7 milliards izany hoe dia tsy miinterpellé ny olona amin'ny fitondrana ny tena marina rehefa raisitsika ny zavatra nataony Andry Rajoelina sy mifirongony Ravatomanga nampiasan'ny midy izy anakalozana ny ariary angalariny any anaty posy mpanjakana anakalozany an'io devise lasa ny velany 4 millions de dollars moa le tratra tao amin'ny Ravatomanga tao Maurice centaine de millions fa tsy tadidiko tsony tsy haiko na 600 millions de dollars na firy aizany nazaony an'ireny tsotra any amin'ny budget ny tsay Christian satria tsay Christian ny olony tsay Christian mivady any mety nandositra tany de le budget tao no alainy ny surfacturation any amin'ny clinique zay alohan'ny fanjakana surfacturation any Jirama de reny ariary be dehibe reny no alainy alefa ny eo amin'ny midy dia avoakany mora be ny mamoaka vola ao amin'le midy za tamin'izany teny hoe foanana amin'ny midy a tsy nieritreritra an'izay akory a fa io tranga io vao tranga vao aingana ny etako an'io dia antony faharoa io na mbola do io mihitsy ara ny antony voalohany a anafoanana ny midy a mba tsy hisy iny ny fivoahana fandosirana capitaux tsony eto Madagasikara. Izanonantsika angamba ny mahakasika an'izay lafiny toe-karen'izay Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietsy satria niainga tany amin'ny politika moa tsika no tonga amin'izay niniko tsy nitapahana mihitsy satria manjary very ihany koa tsika ao anatin'izay iverina kely amin'ny tontolo politika aty amin'ny valivolana ary ny joroan'ny fitondrana fanavaozana tsy miala amin'ny sosialy ihany koa tsika satria izay ny andohana raha toka bidon jaune ny aingana teny ankanja tamin'ireny fotoana ireny dia nitatra amin'ny fitakiana sosialy samihafa valivolana teoriana matsiaro afapo amin'ny fitondrana fanavaozana ny asan'ny fitondrana fanavaozana ve Andriamatoa Jean-Jacques Ratsietsy androany za tsy nihevitry nomeko fa nihevitry ny vahoaka mifanerasera amiko satria zay aleako rehetrarehetra nitaraina daholo le olona nanao aina manjery radio a votsela misy foninina fa le fitaraina rehetrarehetra dia namaliko azy dia ozy PRRM anjaranao mamaly an'io fa tsy anjarako satria ianao no amperinasa dia ohatr'izay nitondrako azy ny raha makeny akanja ny vava mivoaka matetika dia hoe tsy izao no ny fanarahana io aloha dia anao aloha dia mahina kely eto hoe satria misy mpanolotsaina ny PRRM nanao débat tamiko dia niteny hoe raha tsy soa ihany fa nisy amin'ny PRRM ao izy colonel Mikael fa raha jany tsy afaka tao mihitsy andro dia ozy nuancé koa nuancé koa zany tsy izy rery na vitan'io satria raha kapisaty rery nanao fanambarana colonel Mikael atao anatin'ny kapisaty nanao ny fanambarana izay tsy andray baiko any amin'ny président Rajoelina tsony tsy afaka mivoaka ao izy fa tonga dia nikatona ny kapisaty dia rehefa lany ny vatsy dia mifona président fa tsy hanao tsony navitany tolona iny anankitelo bloc telo vahoaka ny ray nikiomy mivoaka an-dalambe niaritra lacrymogène misy andaniny anankiray raha tsy diso général Lilisson napiditra blindé roa le nampiasain'ny kapisaty iny dia d'accord colonel Mikael nandray fitenenana tena isorana izy satria courage iny nanaovana an'iny nandray fitenenana tena izay tsy andray baikany amin'ny Andry Rajoelina fa reo telo reo tsy azonao sarahana maka ohatra raha kapisaty reny tsy afaka mivoaka ao izy andeha tongotra raha tsy nisy miblindé ary raha mivoaka ary izy raha tsy isy an'le vahoaka be iny tsy tafavoaka koa izy raha blindé roa satria ny andaniny mety mihoatra an'izay dia reo telo reo isorana colonel Mikael isorana général Lilisson isorana vahoaka malagasy dia amin'izao fotoana izao koa zany le vahoaka malagasy no miteny hoe mba aiza kosa ny anjaranay tsy izao fanarahana inona le anjara ny fanarahana le anjara ny fanarahana marina fa taony rano
taonjiro fa vetivety tany amboloha de efa hoe vitim-piainana ity tsy zaka tsony vitim-piainana miaraka amin'izay ny tsy fahafahana mitsapo tena ny tsy fahafahana mandefa ny teny am-pianarana ny trano efa tsy zarizary za tsy manompa miteny hoe ny tranontsika toy amin'ny trano kisoa androany de rehefa tonga ny rano idiran'ny rano feno rano ny ambany tanàna de zay na tonga izay hoe nanana espoir be le vahoaka hoe tena izy fiovana ty de tonga ty 8 volana 6 volana satria vao tapa-bolana angamba zay nanao radio zay fa tena teneniko aminao fa mifoninna rehetrarehetrarehetrarehetra satria izy mihefitra hoe zaho anatin'ny sasany mihefitra hoe zaho anatin'ny fitondrana zao rangany tena faizinareo fa tena mijaly ny vahoaka tena aiza ny vidim-piainana aiza ny zao io za tsy afaka mamaly fa urprrm saranao mamaly an'io fa ianao ny aoperinasa fanadevitra ny androany de hoe firenena potika tao anatina taona maro le hoarenina ao anatin'ny fitondrana fanavaozana 8 volana ve 6 volana ve ampy tena hoe ahitana vokatra mivaingana ao anatin'izay Andriamantoa Jean-Jacques Ratsetson tena marina nge zany raha raisina mila akapobeany fa za averiko indray le teny nataoko tamin'ny Andradjoelina averiko amin'ny colonel adray amin'ny efa tsy colonel Michael PRRM colonel Michael mioray volana aho mioray volana anaprofoko fa mety azo ampidinina amin'ny vidim-piainana fa maninona raha ohatra ianao hijanoneo roa taona maninona tsy ataonao verinin-tsika manana ny an'io ray volana io nefa ny raha raisika ny isam-bolana nisy ny flottement teto amintsika nanapotehana ny Madagasikara na tonga Madagasikara mantra toy izao 20 taona ampitombona 12 any amin'ny 420 volana nandramana tsy mandeha tsy nisy gouvernement teto tafavoaka ray zay faharoa misy mety tsy tena fampikasika ty fa resaka le hoe tezaina koa tsika pepona hiteny hoe frantsay manapodika amin'ny Madagasikara za tsy miteny hoe diso za koa miteny hoe tsy marina zato isan-jatony satria zao mampahatra atsika dia ny mpitondra atsika mpitondra fanjakana aka ohatra de ampiseho an'ity mihitsy ahako i de efa tsy misaraka ato ny arem-pirenena lazatsika fa manakarentsika za tsy manakarentsika arem-pirenena raha isika ny cobalt nickel ny QMM ny graphite sy ny rehetrarehetra raha toka roalina ty roalina ty vidinentana 5,500 ny taxe azo amin'ity 10,000 io moa napesitra tamin'ny Roland Ratsiraka miteny hoe ataovy aingana ny varafa misy an'ity taxe ty ozy 130 millions de dollars isa-taona tokony azotsika lasa tsy azotsika de hoy za hoe ianao solombavam-bahoaka tokony ady ny soan'ny Madagasikara maninona tireriny takinao 130 fa raha ty 130 millions de dollars ny taxe 5 milliards 200 millions de dollars vidinentana zany manino ty tsy takinao aiza ny logika anao am'zany de io ny teneniko hoe mampahatra atsika mpitondra atsika satria ty tamin'ny voalohany ary ty 200 tamin'ny andron-dra valomanana raha isan-jatony de niakatry hery de niakatry azy de niakatra tany amin'ny 200 de zao 5,500 10,000 ty tsy takinao ty mampana tsy afaka miteny zany ianao hoe manakareny Madagasikara satria valeur ny entanao 10,000 fa tsy 10,000 sy 2 alina de hoy za hoe mila misaina kely zay natoko hoe tsy d'accord loatra amiteny hoe frantsay no manambahatra atsika iza nanao ny akoro iza sy ny akoro tamin'ny QMM Emmanuel Macron tsia filoham-pirenena teto raha valomanana Irajana Mampianina Andry Rajoelina mbola tsy tafiditra mbola tsy nanomboka ny colonel atao tsary tenenina izy reo no nanao sini hoe ty any no raisitsika ty ajanony angy contrat léonais zany amiko dikany contrat léonais azo iverenana rehefa misy fitondram-panjakana tena ty tanindrazany eto
ka vonina ny ady ny soany Madagasikara azotsika iverenana hatrany amin'ny voalohany raha navita 5 taona ny QMM averina hatrany amin'ny voalohany taona voalohany renégociena ny contrat de verina ty be de be amin'izay fotoan'izay tsika amin'izay tsy manan-karena amin'izay fotoan'izay de tena hita hoe le harem-pirenena lasa makany amin'ny afaka alefany amin'ny vahoaka fa zay mahatonga de zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy aza mora ary mpitondrafoana no miteny an'izay satria tsy manana vahaolana izy ary mandetika ny fitondram-panjakana ty avelany any de ty any ny takiny de inona ny azy vazaha any mahatonga ny mahatry tsy maniary Macron nanao siniany ty ary tsy ny directeur ny FMI na banque mondiale koa nanao an'io gasy mpitondra gasy nanao an'io miresaka frantsay ianao fa raha rotika kely satria raha nandiva fampahafantarana zay androany de hoe andriamatoa Jean-Jacques Patetson ilay frantsay no hiakatra tao anatin'ny fandarara so de amin'ny maha frantsay anao zay no mahatonga anao mitondra an'izay tosika hoe fomba fijery zay ho an'ny Madagasikara andriamatoa Jean-Jacques Patetson zao nge miresaka nationalité io tsy tokony isy tsy tokony lany androtsika miresaka an'io sotra fotsiny anyteneniko nisy rangaty eto général izy colonel frantsay izy tany avelany amin'ny maha colonel frantsay azy de ny filoham-pirenena frantsay no chefny tamin'izy niasa tany andafy général Ramanatsoa resahako eo tonga teto izy tamin'ny 72 mijery an'le malagasy nirotaka nandray fiepetra izy nasorony na frantsay azy izy ny sa nandroaka frantsay teny amin'ny base ny Diego fitao ivato iza amin'ireo miseho azy hoe gasy misahanao an'izany na sananao an'izany inona nidirany maha frantsay azy de raisiko koa ny dadabeako Ravoangy Andrenavalona io rangahy io Joseph Ravoangy Andrenavalona sy docteur Joseph Raseta samy docteur moa izy tamin'ny andron'ny colon izy nitady faleovan-tenany malagasy de zao tsara fantatry ny malagasy hoe nomelohany ho faty reo rangahy anankiroa reo de nanaovana chantage hoe esory le fangatahanareo faleovan-tena raha zany nareo condamné à mort vonoana tsy fanamono de tsy niepitra izy fa tsy sanamono na tsy haiko ina ny antony tsy nivonon'ny colon izy fa navadika ka figadrana tranomazy na mandra-pahafaty de nigadra tany Calvi tany kosa izy rola reo de androany amin'ny teny azy satria le olona miteny hoe raha voavazaha de tsy mahazo na filiation io na tsy filiation de ozy ndoritsika anao scénario ray ataotsika mbola velona Dadavoangy sy docteur Raseta fantanina petraka voalohany 30 tapitritsika iza sahiteny fa raha ohatrany hoe tany amin'ny andron'ny colon tsika androany io afaka mijoro oatra azy hoe menacena condamnation à mort fa mijanona mijoro tsy nanaiky izy amintsika sahana nazara tsy sahiteny hoe vitako zany tena ampanetretena nazara tsy sahiteny an'izany de ozy hoe tongotsika androany ataotsika hoe mbola velona Dadavoangy sy Dadaseta mbola velona izy mijoro eo izy misy élection en 2027 mahazo milatsaka izy tsy mahazo milatsaka fa za izy nationalité frantsay izy apetraka ao fantanina any amin'ireo tabataba lavan'ny nationalité frantsay reo amahazo milatsaka izy tsy mahazo milatsaka nareo tsy mahavita ny 1 millième na 1 millionième zavana natondro rangahy reo amin'ny fangatahana ny faleovan-tena Madagasikara zay fotsiny hitondrako azy satria mahalikiliky reo olona satria raha vo ataonao zay asina lalàna hoe raha vo nationalité frantsay na par filiation ary midika zany voateraka le hoe zaza de nanana filiation vahiny na frantsay na tsy frantsay de tonga de malagasy de second zone nitenenireo masy de hoe tsy ny filoham-pirenena ihany tokony atao an'izany ary marina raha atao an'izany lalàna tsy ny filoham-pirenena fotsy fa ny député raha vo mandat électif rehefa zay ny lalàna de tokony miatra koa nanao député anao nanao sénateur anao hatrany amin'ny chef fokotany de ndika zany voateraka le zaza efa hoe reto seconde zone exclu de la vie politique inona ny fotanana ataony satria izy
manana filiation vahiny lalànantsika nge mazava mety raha ohatra anao fa majeur no mangataka ianao mihitsy no nangataka de d'accord very nationalité anao fa reto par filiation resaka élection éligibilité voteraka de fa hoe tsy éligible anao rehefa misy élection to Madagasikara dikan'izay hoa dia esory zany a ny amin'ny constitution miteny hoe tsika miadhérer amin'ny charte ny droit de l'homme ny ONU zay miteny hoe les hommes naissent libres et égaux en droit satria raha vao manao zay lalàna zay no teraka le olona tsy mitovitsony zoany fa tsy hoe efa tonga ty l'élection l'éligibilité rehefa lehibe izy tsy iny voteraka izy de fa hoe exclu de la vie politique de zay ny tondrako an'iny satria tsy mampiditry n'inona ny amblia amin'ny malagasy iny de moa za hoe rehefa misy olona manana vahaolana tokony ny zavatra tokony hitakina manaova engagement daholo zay anao filoham-pirenena rehefa vao tsy vita tonga de eo de miala raha ilainao azo figadrana satria famonon'olona ngeny ataontsika am'izao fotoana zao ny ataon'zareo mamono olona le fepetra raisinao ny gasy a mangalatra mangazo de misy tratran'ny fitsaram-bahoaka raha maty le mpanao politika mandainga tsy misy sazy asio sazy ranga zay mandainga tonga de migadra za tena zany mihitsy manaova engagement tsy vitanao le izy tonga de gatraina anao iresaka an'izay tsika fitondrana fanavaozana tokoa roa taona amin'ny 7 sy 4 nambaranao teo hoe tokony hidirana any amin'ny fifidianana raha ny fetra tokoa de roa taona ny ijoroany zay fitondrana fanavaozana zay misy an'ilay nametrahana hoe hiatrika fikaonandoham-pirenena sika aty amin'ny valivolana aty aoriana n'ilay volana oktobra nametrahana an'izay roa taona zay andalovana amin'ny fikaonandoham-pirenena mahita fandrosoana avy andray matosy en Jacques Ratsetson amin'izay firosoana makany amin'ny concertation na fikaonandoham-pirenena zay androantsika amin'izay io de itovizatsika rehetrarehetra za kosa tsy afaka iamby miteny hoe mafantatra zavatra rehetra za tsy ao anatin'ny fitondrana zavatra hitako fotsiny a de efa nitenena izy tokony efa nanomboka fa tamin'ny oviny iny a de mbola miembotra de za tsy ao anatin'le komity a tsy ao anatin'ny inona fa de ohatratsika malagasy rehetra miandro hoe ahoana ty fikaondoham-pirenena ty ny zavatra lehibe de zavatra tokony hivoaka ao tena etaetam-bahoaka ve zay ny amin'ny mamay a tena marina ve fa tsy hisy tsony a ny olona afanga angala bato a rehefa tonga amin'ny fifidianana le teo nge natsiravina be ny teneniko hoe tamin'iny fifidianana 2023 iny ny échéance a tsy nandray anjara tamin'le fifidianana satria zay ny teny hoe anisan'ny natonga nay tsy nandray anjara satria Iandro Rajoelina tsy tokony afaka nilatsaka satria efa very ny nationalité gasiny tsy gasy izy zany satria ny lalàna miteny hoe tsy maintsy manana nationalité gasy ianao fa na manana nationalité vazaha na afolo afary ianao tsy manino rehefa anananao ny nationalité gasy tsy nanana izy de za koa vita ny élection présidentielle 2023 za moa ny teny hoe tsy mbola laniny any cautionko satria tsy izy ny fifidianana iny satria Iandry Rajoelina tsy gasy ary ny profo ny fanjakana ihany no nanaiky fa tsy gasy izy de nanala ny nationalité gasy ny Iandry Rajoelina tsy mbola lany zany a ny cautionko de za avereniny amin'ny raha fanjakana avereniny caution de mehonitra ako misy antony faharoa tantaraiko eto tokony tsy na filoham-pirenena ny Iandry Rajoelina tamin'izay nomena numéro teny amin'ny CENI teo daholo ny aina aman-jery rehetrarehetra dia nitononona tsiraray arakaraky ny laharana nanaterana ny dossier numéro 1 ranona numéro 2 ranona za numéro 6 tonga ny numéro 12 tapitra ny tableau tsy nisy olona tsony teo tsy nisy anaran'olona tsony teo numéro 12 tapitra i Roland Ratsiraka moa tantara tamiko za izy teo akaiky ny Iandry Rajoelina de nitairiko izy midonika anao nge tsy ao dina zavatra mitranga io le mitsokombakomba eo masiny ny HCC sy ny CENI napina ny anaran'ny Iandry Rajoelina de eo masiny malagasy rehetrarehetra tsy afaka tonga de nitsangana fa raha vao nalay fitenenana de ino ny tonga de nireleveko ahoana hoa nareo HCC sy CENI osoka nge nataonareo teo
amin'ny fomba hoana nafahana mampiditra anaran'olona tsy ao anatin'le lista ina moa le numéro 1 numéro 13 jotasy any ange zany numéro ny jotasy fa misy olona nyteny hoe ianao gne izy vananomboka ny teny de efa nitapahan-dalany direct de efa tsisy na intsony ny zavatra nyteny ianao fa nitao anaty saly any mainao azy tsy tokony candidat antony faharoa tsy tokony candidat Iany Rajoelina antony faharoa mbola mampitombona ny fitakiako enganeny namako mpanaraka ako satria io tsy vola tsy io volana alohanay caution io tsy vomanga na mangazo na torakisoa raha na de normal iny de resy tsy maninona fa io a misy dôle misy vice de forme misy vice de fond tsy tokony candidat Iany Rajoelina fanjakana ihany rehefa nanaiky tatiorina fa tsy gasy izy donc marina ny teninay misy indray mantsy miteny hoe anka le caution nge nanatotanany bulletin de vote de efa reny bulletin de vote zany de efa lany de azafady bulletin de vote misy ny sariny Iany Rajoelina tsekenay iny bulletin de vote iny avy reny ny volanay tsekenay iny disy koa le bulletin de vote le fanjakana natota azy nasiny anarany andry zay tsy tokony nasiny sariny andry zay tsy tokony tao avy eo nge rehefa miteny ny olona eka nahasaminazy valo daholo iny a teto Antananarivo na teto Analamanga niarana hiditsika tamin'ny télé hoe tatakolaka daholo ny olona teny amin'ny bureau de vote tsisy olona nandeha tsy possible zany hoe 50% zany ny participation hatrany amin'ny faritra tsisy nandeha ny olona fa izy rery moa ny teo izy rery ny tena nitandra nitondra ny baolina de tanakatra 50% ony ny participation zay tsy rahana iny ohatrany tsy misy ny élection iny ary ny zavatra nitranga taty aoriana mamerarina any hoe tena tsy tokony nisy iny ary tsy tokony filoam-pireneny Iany Rajoelina amin'izao fotoana izao tsika hitady vahaolana ho an'ny krizy ary ny tanjona ao anatin'izay anisan'ny resahana foana dia hoe ny tsy hiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena raha toa ary ka iroso amin'ny fitoanan-doham-pirenena na fitadiavam-bahaolana sika endrika manahoana ny tokony ho fipetraka izay mba tsy hiverenan'izay ataoko hoe krizy izay tsony na indrindraindrindra ny olana ara-pifidianana izay anisany njoroany ny kandida raika ambin'ny folo tamin'ny taona 2023 Andriamatoa Jean Charles tsy afaka hanao ny fitoanan-doham-pirenena eto fa nandray andro ary tsika tsy ho vitsy sosikevitra ambanivangy za manome sosikevitra vitsivitsy hoe ohatra zao hoe le tombam-pananana atao daholo ny tombam-pananana na iza misy azy na nivelany any eto Madagasikara de le olona maka sponsor le sponsor koa mila mijoro manao tombam-pananana fa tsy vote misy sponsor any de za sponsor mila identifiena de jerevana koa hoe le fananan'le sponsor ve mba afaka justifiena hoe zao nazahoako an'io de za sponsorisé candidat tsy problème ake zany fa manaovako anao tombam-pananana zavatra ohatr'izany zany mila diovina any amin'ny processus électoral tsy vitatsika eto amin'ny tantaran'izay any ahoana ny fomba anaovana mba tsy isin'ny alabato intsony rehefa zay nge rehefa zavatra madio ohatr'izay nge ny zavatra mipetraka de mandeha eto fa ny mandeha ny fifidianana fa atreto aloha tsy ampiova ny fahorim-bahoaka ny anaovana fitoanan-doham-pirenena tsy ampiova na zavatra anankiray zao tonga de tofiriko koa le hoe eo amin'ny fananantany misy hoe la terre est inaliénable de manaraka eo indray de efa miteny indray hoe ny famarotana tany amin'ny vahiny sy ny alina ny lalàna no mifetra azy za rehefa la terre est inaliénable tsy mahazo mivarotra ny vahiny raha raha hividy trano izy de ekeko tokotany miaraka amin'ny trano fa raha vao mividy terrain izy tsy ekena reo gasy be de be telopolo tapitritsika be de be ny olona mipetraka any ambanivohitra manina tsy menandreo le tany rehefa samy amin'ny any io lasa misy concurrence déloyale mihitsy gasy rehefa hividy tany tonga de mandeha mividy au mètre carré vahiny ofany mba tsy lazany hoe ray ambulanja amin'ny mètre carré tsika zany nge zany tsika ihany mamono ny tenatsika de alazay koa fa frantsay koa no mahatonga antsika mahazo iza nanao an'izay ny constitution atsika iza nanao constitution atsika mpitondra atsika ny mpitondra atsika ihany mamely atsika concurrence déloyale matsiravina io vahiny izy efa be volo izy ny azy ray ambulanja fomba fiteniny any ray ambulanja isika mètre carré tsika vao vidy tany de omany any amin'ny 100 000 ariary ny mètre carré zay nao vao mahazo tany rehefa samy amin'ny tany fero meo ny mpamboly tsy tantsamo fetsoko azy
io fahadisoana koa le teny diso koa manova zavatra be deaibe tsika miteny hoe valopolo isan-jato ny tantsaha diso valopolo isan-jatony a tambanivohatra mipetraka any ambanivohatra ny atao hoe tantsaha amiko aloha zay efa diso hoe raha diso a ny atao hoe tantsaha mamboly a mavita tena de misy ambombava amidiny za hoe raha raisina angambany any amin'ny 99% ny olona tsy ao anatin'le hoe tantsaha fa zany kory tsy miteny fa misy grand propriétaire terrain koa terrien koa ny malagasy a manana tany mivelatra angezabe izy a de izy manana ambombava fa ny akamaroan'le olona rehefa nanontany a na tetanalamango zany hatrany aloatra iny a manontany hoe mamboly ianao de ny voly ataonao mahavitanao firy volana eo amin'ny ray roa volana de tapitra satria le vokatra iny tsy hoe vokatra 2 volana natao fa mety vokatra 5 volana fa le 3 volana ambony a tsy maintsy vidianina labzy menaka ny rehetrarehetra de eo amin'ny 2 volana ihany no hoaniny mandritra 10 volana zany reo olo reo a mpividy vary de iteny ianao hoe mba ampatsara ny tantsaha mba ana de akaro ny vidim-bary mandeha mandany anao any ambanivohitra avy eo fa hitanao fa ianao no anaovan'ny olona fitsaram-bahoaka any ny akamaroan'le olona za tsy miteny hoe tsy misy mahavita tena fa ny akamaroan'le olona ray 2 volana ihany a de mpividy vary izy mandritra 10 volana tsika zany a mpanafatra vary na tiatsika za tsy tia sika zany a mila ovany fa tsy ny anatin'ny fikonan-dom-pirenena mandeha be ny fotoanantsika andriamatoa Georges Jacques Ratsetson mamarana ny fandaharantsika ao amin'izao alina izao tahaka ny vahiny rehetra raisina atao anatin'ny fandaharana nefa mety misy afatra tianao entina na ho an'ny mpijery antsika ny tokantrano any na mety tao anatiny zavatra tianao andresahana ihany koa tsy tao anatiny na nytaniko de fotoana izao ahafahanao mitondra an'izay filipilintsika anatina minitra vitsivitsy tokoka ny ady oza hoe anao mpitondra afatra satria za rehefa mandehandeha ny akanja rehetrarehetra eny a verimberina foana io hoe PRRM tsy zao ny fanarahana tsy miova ny faritenany malagasy ny tedavindreo malagasy reo ampidino ny vidim-piainana meo fahafahana izy a ahita asa de le asa mahavelona ny fianakaviany satria tsy anjara amin'ny fanjakana mamelona fianakaviana tsirairay ary tsy ho vita amin'ny fanjakana meo fahafahana izy a afaka mitsabo tena meo fahafahana izy a afaka mandefa ny ankizy any ampianarana meo fahafahana izy afaka mitsabo tena rehefa sendra marary ary io a rehefa tsy misakafo tsara ianao na tsy ampy ny otrikaina idivanao amin'ny aretina marary matetika ianao de any amin'ny tapakazo ny malagasy zao no mitsabo tena zavatra misy am'izao fotoana zao de ty tsindriko foana zavatra misy de natao ny olombitsy ny CSP2 nge rehefa hoany ianao million no alary zay vao tafitra CSP2 fa tsy mbola hoany a resaka fampianarana fotsiny rehefa niteny ny banque mondiale hoe 7% malagasy ny ankizy latsaky 10 taona tsy mahay manora tsy mamaky teny zany tsy mandeha any ampianarana ministère de l'éducation nationale zany nataon'le 10% mahay manoratra sy mahay mamaky teny andao mba eritreritra hoe ahoana ho ataotsika inona le 7% fa rehefa tsy ataony inona reo lasa daly lasa insécurité raisitsika ny santé any amin'ny 7% malagasy koa tsy afaka mitsabo tena le ministère en santé sy ny structure sanitaire rehetra eto Madagasikara zany de natao an'le 10% ny malagasy ahoana reto 7% reto atao inona moa zanaky alafa ve tsy rarahina reo anakiroa reo ny fampianarana raha raisina raha ny enseignement supérieur vao may loza satria 1% angamba amin'ny génération ray no tafakatra eny amin'ny université natao ny 1% ny malagasy zany ny université ahoana le 99% ambiny de za miteny hoe tokony eritreritra asa raha mety azo lazaina any amin'ny concertation zany any amin'ny ahoana ny fomba mba afahana mikarakara ny zato isan-jato malagasy fa tsy le ampahany kely foana na 10% na 5% na 100 fa reo ministère reo raha azotsika tetezina tsirairay fa zay daholo ny fehiny
ho avy an'le fiantsika hoe nataon'olom-bitsy nataon'ny zao isanjaton'ny malagasy mila zany tsika mijery zava-baovao mihitsy io zavatra resaka rupture mihitsy io rupture amin'ny zavatra misy am'izao fotoan'izao la clé voalohany tsy misy afa-tsy ny foanana ny flottement za rehefa teny hoe foanana ny flottement ny tena marina nge tsy tokony hoe foanana fa hoe tsy tokony nisy io flottement io ohatra ny tany Comore any Comore tsy misy flottement ohatra ny eto amintsika tsy tokony nisy io fandao ara esorina rehefa tsy tianareo le fomba fiteny hoe foanana tsy tokony nisy io fandao esorina de solotsika zavatra hafa am'izay fotoan'izay tsy misy tsony eto hiteny hoe tsy maintsy arovana ny ariary ok zay fitenenany hoe arovana ny ariary io ariary tsy mila arovana io ohatra ny any Comore tsy mila arovana ny franc comorien 490 francs eo ny 1 euro nandritry ny firy taona izy 92 telo amby efapolo taona tsy mila ny arovana ny azy ny franc comorien ny Madagasikara koa tsy tokony iteny tsontsika hoe mila arovana ny ariary satria zava-doza io nisy an'ny gouverneur amin'ny banque centrale le nyteny hoe misy 7 tonnes any ivelany 7 tonnes volamena une tonne ozy amitsika tamin'izay 76 millions de dollars ny une tonne de alatsika io vola io de hoentina ty Madagasikara alefa ao midy iarovana ny ariary alefa ao midy iny anatakary ry ravatomanga sy ry alrajoel ny ariariny natakariny an'iny de lasa ny devise zay ny zavatra misy ny zavatra tokony isy zany am'izao fotoan'izao de hoe rehefa miteny ny fitondram-panjakana mila arovana amin'ny vahoaka malagasy arovana amin'ny fahafatesana arovana amin'ny tsy fahafahana amin'ny sakafo arovana amin'ny tsy fahafahana mandefa ny ankizy mianatra arovana amin'ny tsy fahafahana amin'ny tsabotena zay ny tokony isy fa tsy hoe arovana ny ariary zany tokony tsy isy zany tsy miteresaka an'izany tsony zaiky ankasitrahana fena ianao Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson nanaikina saina tato anatin'ny fandaharana l'invité du jour mitondra an'izay fomba fijeriny amin'ny tontolo politika ny sosialy ary ny toe-karena teto amin'ny firenena izay tompoko ia de misaotra anareo nanasa ana de angamba mino fa mbola isy fandaharana afafana resadresaka ankasitrahana fiainany koa sika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorantsika ny teknisiana atao ambadika atao niarany salaty amin'ny fampitana izany tany atokantrano tany dia izay no ametrahako ny veloma mandra-tafa ao amin'ny alatsinainy toy izao indray tompoko lasy vavy ery matoko